Commune mahantra ambony arena ny commune ambanivohitra Kianjavato ao anatin'ny faritra Vatovavy Fitovinany. Ananan'ity commune ity avokoa na ny arena ambanin'ny tany na ny ambonin'ny tany saingy toy ny amin'ireo commune hafa manodidina azy dia tsy mba misitraka izany ny ponina ao an-toerana fa zary lasan'ireo olona ny ivelany sy izay mba manam-pahefana. Kivy ny vahoaka vokatr' izany satria toa tsy mba misy mijery ny fahantrana sy ny fahoriana iainan'izy ireo ary na ny fanjakana fohy be aza tsy hita hitarainana. Na velombolon'ny ponina araka izany ny fahatongavan'ny mpitaridalana ny antoko antoka sy dinan'ny nosy Andriamatoa Edgar Zafindava sy ny délégation nantariany tao Kianjavato ary ny siny ny fiaonana nafana teo amin'ny rotonta. Ny mikasika ny foto-kevitra ijoroan'ny antoko ADN sy ny fananganana izany ny fotony. Ny famelabelarana mikasika ny raharaham-pirenena misy amin'izao fotoana izao sy ny tontolo politika no nataony ny mpitaridalana Edgar Zafindava tamin'ny lahateniny saingy tsy adinony ihany koa ny nitondra teny fampanantenana ho an'ny poniny Kianjavato mba tsy hakivy azy ireo. Tsika tsy hokivy efa lazaiko teo fa men'Andriamanitra sahaza ihany koa tsika na ny ao ambanin'ny tany araky ny lazaiko teo na ny ao ambonin'ny tany. Anjarantsika menakavo ny mandinika tsara ahoana ny ahafahantsika mifanohana mifanampy mba ahafahantsika mitrandraka an'izany areny zany tena ho antsika marina ary sitraka an'izany tsika anjarantsika manomboka izao aza manateny zany ray mitetehandra fanjakana na misy arangezany toboko lasy toboko vavy 5 taona 9 taona amin'ny androany dinina tamin'izany ny tonga tany amin'ny vahoaka. Oksika tsy ho voafitaka amin'izany hoe indray subvention kely indray ny tete omena ny foga commune dia androso amin'izay tsika tsy mahavelona tsy ampandroso ampivoatra ny tanàna misy anareo zany. Tsisy fanantenana zany amin'izao fotoana izao raha amin'izay hoe fitondram-panjakana tsy mameno fitondram-panjakana fa ianareo rehetra ke nandritra ny 5 taona na kely na lehibe samy natsapan'izany jerena amin'ny fahefa-mividitsika na misy ary ny arena olo-kafa no mitrandraka sy ny mahazo tombony aminy jerena ny vokatra mba vokaritsika raha misy ary ny vokatra mba vokatra efilitomany amin'ny vidiny tsy misy fanjakana iaro anao amin'izany akory ka inona indray ny mbona endrasana amin'izany ka zay no hoe samia sahia mijoro anana fasahina ary mba mifampiresaha amin'ilay trano tsy misy avaratra ahoana no atao inona no hevitra aty amintsika ty fotony ihany no ahafahantsika manao ny politika raha zay ngamba nilazana azy mahomby ampandroso antsika aty atsika ty fotony aty ihany amintsika vahoaka ihany. Fanasoavana ny vahoaka no antom-pisiny ny antoko politika iray hoe Andriamatoa Edgar Zafindava fa tsy natao fotsiny hitadiavana toerana sy amenona posy ka raha tena anasoa vahoaka tokoa dia tokony iainy ny etaetan'ny ponina ny mpitondra sy ny mpanao politika ka isan'izany ny fanomezana fahaleovantena ny faritra tsirairay isiny ny fampandrosoana aingana. Apetrao ny fahaleovantena ny faritra tsy miteny akory ary fitsinjaram-pahefana tsisy fitsinjaram-pahefana ho ataon'ny olona zany tsony eo efa 5 taona le rafitra teo fitsinjaram-pahefana ho any amin'ny commune tsy ho tonga any mihitsy ny fitsinjaram-pahefana andaotsika tsirairay isam-batan'olona andray atanana n'le ho avitsika. Tsy tokony ijerena loko politika ihany koa ny fampandrosoana ho iatrany Andriamatoa Edgar Zafindava ary manaporofo izany dia nanome toky izy fa anampy ny mpitantana ny commune ao Kianjavato eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny tanàna ary izany dia tsy misy idiran'ny resaka politika. Afaliana ny an'ny poniny Kianjavato satria sambany no nisy mpanao politika nidiny ifotony toy izao amin'ny fotoana tsy fanaovana fampelezan-kevitra. Fiorana ny Zokibe Edgar satria matetika ny mpanao politika manko rehefa vita ny raha politika ny fifidianana sy ny karazany dia rehefa sy lany izy ny lany raha teo moa zany dia tsy hita ny sy lany dia efa tsy hita koa fa nisy orananao be dia be na dia sy lany ary anao tamin'ny fifidianana teo dia vao may anao tonga zany. Lesona lehibe eo anay zany ny teninao teo iny hoe na pisodi izy na ino izy rehefa fampandrosoana zany dia tokony misy ny fiarah-mientana ary tokony misy ny dina ary tokony misy antoka atao amin'ny vahoaka zay hoentiny fa olona ohatran'izao misy angamba tena tadiavin'ny firenena tanora afaka mijoro sahy moa izy teo iny fahasahiana
ary nametraka n'ity hoe antoka aty zany tena zava-dehibe zany antoka io satria zarehetra tonga dia fidio zahay iny tokony kasikatsy ny t-shirt sy ny namany dia zay zany zay izy. Efa manohy ny asa amin'ny fametrahana ny antoko antoka sy dinanosina ny ADN nao amin'ny commune ny Kianjavato moa amin'izao fotoana izao ny mponina izay resy lahatra tanteraka satria izy ireo ihany no ho tompon'ny antoko sy anao ny asa fampandrosoana tiano atao ao an-toerana miaraka amin'ny fanampiana ataony ny brafoibe amin'ny alalan'ny fitadiavana mpamatsy vola isan-karazany.